Faly miarabantsika indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy. Paster Izaria Belazaina no miaraka amintsika ao anaty fandaharana androany, manonona ny fiadanan'i Jesosy, manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao indray ny tenako. Ivavaka tsika alohan'ny fampaherezana fo izay omenantsika indray androany. Vavaka ary tsika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mankasitraka anao indrindra tompony amin'ny fahafahako indray, mbola mitondra ny afatra, mitondra ny teny any anatin'ny tsirairay avy any amin'ny alalan'ity fanambarany ity. Mitenena Jesosy eo, voay ny fon'ny tsirairay avy izay mandre an'izao fanambarany zao, mba tena hanana finoana izy ino fa ianao dia mpanasitrana, ary ianao dia efa nahavita ny fanasitanana nanomboka tamin'ny fotoana izay nanekenao, nanomboana anao teo ambony asijaliany. 2 taona lasa zay Tompo. Misaotra raha eo. Amen. Amin'izao fotoana izao dia ten'Andriamanitra amin'ny Ezekela 7:30, 7:7 izay tsy ho vakiako intsony fa hiditra ao anaty fanazavana fohy ho amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ten'Andriamanitra izay voasoratra ao dia miresaka mahakasika ny Ezekela no entin'Andriamanitra tamin'ilay lohasaha feno taolamaina. Rehefa noentin'Andriamanitra tany Ezekela dia nanontanian'Andriamanitra izy, mety ho velona ihany ve reto taolany reto hozy izy? Hozy izy Andriamanitra tamin'ny Ezekela mpaminany. Teo hozy izy Ezekela hoe Jehovah hoe ianao no mahalala hozy izy. Ary teny Andriamanitra hoe maminaniny amin'reto taolamaina reto hozy izy. Zao no lazain'i Jehovah. Ireo taolamaina reto tsy iza fa ny zanak'Israely izay voambarana amin'ny 1:12, hozy ny ten'Andriamanitra hoe dia hoy hozy izy, hoy izy tamiko ry zanak'olona, ireto taolana ireto dia taranak'Israely rehetra indreo izy manao hoe maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay. Ireto taolana reto hozy izy dia ny zanak'Israely dia izay milaza manao hoe maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay. Mety maina tanteraka tsika amin'izao fotoana izao anatin'ny aretina, ao anaty fahasalamana, maina ara-panahy, maina ara-bola, maina ara-pahasalamana. Zany hoe tena hoe ao anatin'ny fahamainana tanteraka, levona, ohatrany hoe tsisy fanantenana intsony ianao mandre amin'izao fotoana izao marary. Ianao tsy possible ny ho sitrana intsony aho. Za ve mbola ho afaka amin'ity aretiko ity? Za ve mbola ho tafavoaka? Za ve mbola ho velona? Ohatrany hoe levona mihitsy ilay fanantenana, fongotra izahay hozy izy. Fongotra. Zany hoe ohatrany hoe tahaka ny tsy eto intsony, satria tototry ny aretina, tototry ny problème. Reto hozy izy dia taranak'Israely, zanak'Israely reto hozy izy. Maro koa zanak'Andriamanitra na tsy mivavaka ianao na mivavaka amin'izao fotoana izao, tena hoe maina tanteraka, levona ny ohatrany hoe tsisy fanantenana intsony andray fanasitranana. Tadiadio tsara nefa amin'Andriamanitra dia misy fanantenana. Baiboly dia milaza any amin'ny mpitoroteny any, izay mbola anisan'ny velona hozy izy dia mbola misy antenaina izy. Any mpitoroteny 7 any, 4:4-5. Dia mbola anisan'ny velona dia mbola misy antenaina. Ianao velona, mino fa mbola mitepo ny fonao mandre asy manaraka amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny fahavelomanao zao dia misy fanantenana ny aminao ranabavy, misy fanantenana ny aminao ralahy. Ary tsy ho fongotra ianao, tsy ho faty ianao fa ho velona. Ary tsy hitondra fahafatesana ho anao io aretina io fa hitondra voninahitra sy fahasalamana ho anao. Fa ny anjaranao dia manana finoana sy fanantenana indray, satria tenin'Andriamanitra no mamela anao indray ao anaty fanantenana sy finoana amin'izao fotoana izao, dia hitsangana indray ny finoanao ary hivavaka ho anao handray fanasitranana avy amin'i Jesosy ianao amin'ity andro androany ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zao ny zavatra nytenenin'ny Jehovah Andriamanitra nampianariny an'i Ezekela, koa maminan'io izy amin'reto taolamaina reto. Koa izao no lazain'i Jehovah, indro ry oloko izany no hanokatra ny fasanareo, ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka dia hoentiko ho any amin'ny tany Israely, ka dia ho fantatra rehefa izano Jehovah raha manokatra ny fasanareo ary oloko, ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo. Ary ataoko anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo, amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia tanao Andriamanitra mihitsy zany no hanalantsika ao anaty fahafatesana, hanalantsika ao anatin'ny aretina, hanalanao anatin'ny aretina, hanalanao anaty fahafatesana amin'izao ora sy fotoana itenenako izao.
mino ianao raha lasy anabavy tahin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary fanan'Andriamanitra ozy izy no ataon'Andriamanitra ao anatinareo.